7,000 ny vidin'ny vary iray kitapo 50 kilao, 700 ny iray kilao amin'ny vary akotra. Vokatry ny fahavitan'ny lakan-dranon'ny Dabara any Mahabo sy Morondava dia niena sahady ny vidim-bary any an-toerana nanomboka tamin'ny volana May lasa teo. Satria nisy famatsiam-bola avy tamin'ny Pirsaposa nanamboarana ny avant-kanaly na ny kanaly bétonné izay ny eo manodidina ny 1 milliard eo ny vidiny FMG ary eo amin'ny 2 km 500 eo ny halavany vita. Ny asa natao tamin'izany moa fanamboarana ny plaque niendaka ary nanapina ny lodoka regny no sady nampiakatra ihany koa ny berge. Tamin'ny volana janvier no nanomboka nandeha ny rano tamin'ny 17 janvier tamin'ity taona ity. Amintsika miresaky zao moa zany manomboka miakatra ny vary izay nambolena tamin'ny lakan-dranon'ny Dabara. Ka eto zany dia manararaotra sady mitondra fitarainana amin'ny fitonam-panjakana maheva fa indrindra ny ministera ny fambolena ny hijerena ihany koa ny 2 km 500 izay mbola tsy vita amin'ny avant-kanaly. Satria hita dia tena reraka sy antitra tokoa io kanalina io. Ko raha sanatria zany tsy misy ny fanamboarana amin'ity taona ity koa amin'ny 2 km 500 sisa tsy vita dia mety mampatahatra ihany raha ohatra betsaka ny rotsakorana satria mety hiendaka le plaky ka hamaky an'le berza dia hiverina any amin'ny reny rano Morondava ny rano fa tsy mandeha amin'iny kanaly intsony. Raha tsy misy fahatapatapahany famatsin-drano avy amin'ny Dabara dia eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 10 tonna isaky ny 3 volana eo mandritra ny 2 taona no vary vokarin'ireo tantsaha ao anatin'ny commune 9 tondrahan'ny Dabara, Ampani, Mahabo, Agnalamitsvala, Ankilivalo, Bezeziky, Analaiva, Bemanonga ary Morondava. Ny vary vokarin'ny Dabara ihany koa no mbola amatsiana vary ny distrikan'ny Beloha Morontsiribina, Maintirano, Antsirabe ary Toliara isan-taona.